Haleluya. Haleluya. Voalohany indrindra dia ometsika an'Andriamanitra irery ihany voninahitra satria mbola maneho ny fitiavany sy ny famindrampony amintsika tsirairay avy. Faharoa manaraka izay dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Nataon'ny Tompo tafahoana eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Izay tsy hafa izany ty fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Faly ve ianao tonga eto? Haleluya. Azafady ty misy filazana kely. Ilazana izay nahita anina sandatry ny aina finoana Ezekela mba anatitra azy ao amin'ny ao ambanin'ny pulpitra. Sekoly lahady lahy kely 20 taona na manao chemise jaune zay zany. Ndray ilazana izay mahita ny nasandatry ny aina finoana Ezekela mba hanatitra azy ao amin'ny ambadiky ny pulpitra. Sekoly lahady lahy kely 20 taona manao chemise jaune zay zany mikasika. Fahatelo manaraka izay dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra ihany koa ireo ray aman-dreny tantoerana nanasa sy manome fitenenana mitory ny tenin'Andriamanitra eto. Kely sy bitika tokoa ny tena avy any ambanivohitra any. Ny Toriteny eto amin'ny foben'i Jesosy mamonjy. Ampitahotra tokoa izany. Nefa moa dia raisina ampifaliana ampanetren-tena. Mino aho fa misy olona izay mivavaka ho an'izao fivoriana izao, mivavaka ho an'ny Toriteny, hijery anao Andriamanitra androany. Haleluya. Izany Noely fa hijery tenin'Andriamanitra isika. Amin'reto toerana ireto no jerentsika. Rahasoanao hoe tain'Andriamanitra. Ary eto azafady tsika diniko fa mirahasoantsika rehetra e. Anao Krismasy sambatra, Pst Tomboravo sambatra miaraka amin'i Jesosy. Haleluya. Haleluya. Jaona toko voalohany andininy faharaiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy. Filipianina toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo. Ireo no teny izay vakintsika tia am-piandohana. Jaona toko voalohany andininy voalohany raiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Tsy dia tenin'Andriamanitra vaovao amintsika no lazaina ito. Ary tsy loateny vaovao ihany koa fa izay faheninao ihany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Jaona toko voalohany andininy faharoa raiky ambin'ny folo. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ny faharoa ambin'ny folo fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa nitiavan'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Haleluya. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia izao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va
ny aminy tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nololavina ianareo. Alleluia. Farany ao Filipianina 4:7. Ny andininy 7 sy 9 azonao to vakina manoko 9 fa ny fotoana mo mandeha. 9:7. Nefa izay azoko tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tsy salasalana fa nataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny foarany hatsarany fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny fatiantoko ny zavatra rehetra ka nataoko temboraka ireny mba hazoko any Kristy. Amin'ny tapany ambany averiko indray, izay niaretako ny fatiantoko ny zavatra rehetra ka nataoko temboraka ireny mba hazoko any Kristy. Alleluia. Alleluia. Ity toriteny ity dia toriteny itaomana antsika rehetra mba handray an Jesosy. Kagany amin'ny ira fiderana izay nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra voany andoha hoe avy ary Jesosy eo monena tanatiko. Président ihany koa raha nanao hira hoe azy laozana mihodina izy. Ela no ny andrasan'i Jesosy Tomboravo ny fonao. Ohatrany hoe efa toriteniko zany. So ihany fa tsy nanazava be izy fa lasa tsisy lazaina intsony ihany. Dia zavatra tiako ambara zany, inoko fa matoa misy zany fitarian'Andriamanitra tokoa nitoriana amintsika raisy Jesosy. Izy reny mba faly amin'izany. Alleluia. Alleluia. Inona moa ny tanjona amin'izany? Ny mba hahatonga atsika tsirairay avy hanana an Jesosy mitoetra ao anatintsika. Halleluia. Ianao io dia isy an Jesosy ny fiainanao. Tena zava-dehibe nge izany raha nasiana bavy. Izany akory tsy milaza hoe mbola tsisy manana an Jesosy. Atsika eto efa misy manana. Ho anao izay efa manana azy dia misaoran'Andriamanitra ray. Misaoran Jesosy ihany koa fa manaiky onona ao anatinao izy. Manaiky toetra ao anatinao. Iza moa zay zaho? No Jesosy manaiky toetra tanaty. Masina ange zany Jesosy zany. Mahadio ange zany. Lela marina ange zany. Tsy mbola nanota zanak'Andriamanitra, Andriamanitra ange zany. Efa dia mba nanaiky onona ato anatiko izy. Toetra tanatiko izay zaho olona tsinitsiny tahaka ny tsy misy mitsy ahy. Tsy mahafaly ve zany raha lasiana bavy? Misaotra Jesosy io. Inona tokony ataonao? Misy teny lazainy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao. Halleluia. Azony ny firaisanao amin'ilay fitodiana. Azony ny firaisanao amin'ny Jesosy. Azony ny fiarahanao aminy. Halleluia. Halleluia. Ho anao izay mbola tsy mahatsapa kosa, anio ny fotoana
voay ho an' Jesosy ny varavara ny fonao, ny varavara ny fiainanao, metoerana amin'izay Jesosy. Raiso izy indro mitsangana ka mandondona, raha misy mihain'ny fay ka mamoany varavarana, dia hiditra ho aminy aho, hiara misakafo aminy, ary izy ato amiko zaho ho aminy. Dia raina ny tompo, anaiky andray an' Jesosy ve ianao? Alleluia, alleluia. Efa te hiditra ao am-ponao ange izay, te hiditra eo amin'ny fiainanao izy. Nahoana moa no Toriteny izany teny izany? Voalohany indrindra dia zavatra fitory izany, satria andro pasoavana izao. Na fotoana ino na fotoana ino, na antenantaona na fiandohan'ny taona na fiafaran'ny taona, Toriteny fanao zany. Faharoa manaraka izay, Toriteny izany satria te hampatsiaro antsika fa vaninandro krismasy zao, atsiarova antsika ny fitiavana lehibe izay nasehon'Andriamanitra, araka ny vakiana tamintsika teo hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Na ny tiavan'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao, nomena izanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Te hampatsiaro anao fa ho tonga ny krismasy. Atsarovantsika ny nanomezan'Andriamanitra ny Jesosy ho any zao tontolo izao, ho atsika. Halleluja. Fanomezana sarobidy indrindra amin'izay zavatra rehetra izay fanomen'Andriamanitra, satria ny zanany lahy tokana. Misy irantsika milaza manao hoe sarobidy Jesosy, sarobidy. Misy ira hoe Jesosy malalo fatratra ia, tsara noho ny kintana, tsara mio ohatra no lililiondoasa, sono ny volamina, ianao no ny rosny sarono, ianao no kantondrindra, tsara mihoatra noho ny volamena. Halleluja, halleluja, halleluja. Io no men'Andriamanitra atsika. Dia raina ny tompo, misy raha hoe tsy misy tahaka an' Jesosy. Dia raina ny tompo, halleluja. Tsisy tahaka an' Jesosy. Nindirina zavatra heverinao fa tsara ambony valera, tsy misy tahaka an' Jesosy. Halleluja. Misy koa hoe irantsika hoe nilisy andohasa, nahita sakaiza zay natanteraka, izy ny tsara indrindra amin'ny alin'alina. Dia Jesosy nanadio ny solo ahy koa nitsongaiko tamin'ny alin'alina zany Jesosy. Halleluja. Hafa indrindra io Jesosy io. Halleluja. Amin'ny Isaia 5:5 zaza miteraka ao atsika, zaza lahy no nomena atsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony. Ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery. Halleluja. Ray mandrakizay andrina ny fiadanana. Ry le hoe zaza miteraka ao atsika, zaza lahy no nomena atsika, nomena io zaza lahy io, mahagaga, mpanolo-tsaina, andrina ny fiadanana. Ray mandrakizay. Halleluja. Andriamanitra mahery, valerana izany.
Halleloia. Matitoko voalohany andiny fatelo amby roapolo ny anarany atao hoe Emmanuel, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Le Andriamanitra amintsika. Misy ratsika milaza mana le mpamorona no avy hamonjy. Dia raina tompo. Halleloia. Sambatra ianao nomena ilay mpamorona olona ao anatiny fonao hiaraka aminao. Halleloia.Amiliko atoko faharoa andininy fafolo fampamonjy niteraka faraiky ambin'ny folo fampamonjy niteraka ho antsika anio ao an-tanànan Davida de Kristy tompo nomena mpamonjy sarobidy zany. Halleloia. Mba raisinao ve zany fanomezana zany izany mba handray ary zany oka tahaka ny olona sasany tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Misy olona tsy nandray azy tsy mila anao a tonga tamin'ny tanàna anankiray Jesosy dia noroahany olona tsy mila. Misy ary ny olona sasany dia ny fona tamin'ny miala eto aminay miangavy anao zahay hiala eto aminay. Anao izany izy mety noho tsy fahalalana fitaky ny devona fa itsika kosa tsy hanao an'izany. Iteny amin'i Jesosy araka ny hira vaovao hoe midira rery tompo hira tamin'ny tondazy. Halleloia. Halleloia. Fa mandondona embaravarany fonao izy dia hiditra ny fiainanao. Sa iteny tahaka anao tsy misy diranao ny fiainako, tsy misy diranao ny fiainako. Ngamba ny hafa no mety ilazana an'izany tsy fantatra raha mety zany fa hingareka mba tsy Jesosy no ataonao an'izany fa devoly ny teneno ma tsy misy diranao ny fiainako any Jesosy Halleloia. Halleloia. Nahoana no torina izany araka ny lazainy président ihany koa. Izao koa isika dia miatrika ny farany taona mikatoko ny hoe famaragnana ny taona. Ny andro famaragnana ny taona dia andro fandinian-tena. Ny tena kristianina, ny tena olon'Andriamanitra mandihy ny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Raha ny marina dia tokony hanao vavaka sy fifadian-kanina mihitsy eo an-tongotry ny tombo andihy ny tena. Tsika dia mila mandihy ny tena, tsy tokony ho lany andro andinika ny andro fa aloha mba andinika ny fiainantsika. Halleloia. Halleloia. Araka ny voalazany teny vakitsika amin'ny bokin'ny Korintianina manao hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia aka ho fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo ao anatinareo Kristy Jesosy ratsolo efa nolavina ianareo. Betsika ny zavatra azo dinihina indrindra fa iny mety misy zavatra be dehibe azonao dinihina mikasika ny fiainanao, mombamomba ny fiainanao, ny varotrao, ny fiarinao. Nanahoana ny fiainako, nanao miakatra ve sanidina azo atao, nanahoana ity asako ty. Fa eo amin'ny ara-panahy indrindrandrindra misy zavatra be dehibe tokony ho dinihina. Efa voavonjy be aho, efa nandray famonjena be aho. Raha izao Jesosy ny tonga dia ho any an-danitra ve aho, mba nisan'ny voaray ve aho. Raha izao aho maty hiatrika fitsaran'Andriamanitra dia efa azo antoka ve fa hisokatra amiko ny lanitra. Nandroso ve ny ara-panahiko tamin'ity taona ity sanidy nanahoana ny fiainam-bavako. Mitombo ve ny fotoana laniko tam-bavaka sa ny any ena.
sao dia zara fa mba nivavaka tahaka ny teo aloha nanahoana mbola andeha amin'iny ao amin'ny fitiavana voalohany ve za efa niala tamin'ny fitiavana voalohany be dehibe ny zavatra azo dinina hoy Paul eo bokin'ny Korintianina manao hoe tenio tena nareo na mitoetra amin'ny finoana ve ianareo na tsia za ve mbola mitoetra amin'ny finoana za efa niala tamin'ny finoana ary anankiray izay tiana lazaina hoe ny amin'ny tenanareo izy dia aoko fantatrareo fa Kristy Jesosy ny ao anatinareo raha tsy olona lavina anisan'ny zavatra izay tena tsy azo atao ambany zavatra tokoa izany avelavela amin'izao hoe mbola ato anatiko ve Jesosy mbola manana an Jesosy ve sa mpivavaka fotsiny ihany mpiangona fotsiny ihany mpiangona manana an Jesosy mipetra tanatiko ve sa tsy ao Jesosy tsy ao intsony izy tsara dinina zany mety misy olona mpivavaka fotsiny ihany fa tsy manana an Jesosy ao anaty aza manaiky an'izany ianao fa tiantoka lehibe tokoa izany toko hoe verimaina ny fotoana izay olanina andianana hivavaka hiazakazaka ty an-tragnon'Andriamanitra nefa ianao dia tsy manana an Jesosy. Paul apôstôly dia mpivavaka ihany izy teo aloha nefa tsy nanana an Jesosy. Nitoko tamin'ny nofo izy manana izay reharehako tamin'ny nofo aho inona taranaky Abraham avy amin'ny fototry Israely ary avy amin'ny fokony Benjamin tamin'ny izo tompo dia nanenjika ny fiangonana araka ny lalàna efa fariseo zavatra be dia be tany say tamin'izany fotoana zany tsy hoe olona tsy mpivavaka koa izy fa tsy mbola nanana an Jesosy ary izay toerana zavatra nananana ny reharehany zay dia hitany tatio aoriana rehefa nifanena tamin'i Jesosy nisokatra ny saina fa sakana tsy andraisana an Jesosy dia tapa-kevitra izy fa nataony temboraka izany niaritra ny fatiantoka izany zavatra izany izy mba hazony an Jesosy satria hitany fa ny fananana an Jesosy na ny fahazona an Jesosy ambonilavitra noho izay nanana ny rehetra na inona raha lasianabavy ao zavatra nanatsika eto amin'ity zao tontolo izao ity na volinahitra na arena na vola eny izay mety ananatsika ny fananana an Jesosy mbola lavitra noho izany. Halleluja, halleluja. Ko raha misy zavatra nananao nefa misakana anao tsy ino an Jesosy, misakana ny fahazoanao an Jesosy dia ataovy temboraka izany, ataovy tsy mampaninona na dia hiaritra ny fatiantoko an'izany aza ianao tahaka ny Mosaisy izay rehefa ny finoana nandavany tsy atao hoe zanaky ny zanakavavy ny Farao izy rehefa lehibe izy. Halleluja, halleluja. Nanaiky hiara-miaritra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anna fifaliana vetivety miaraka amin'ny fahotana tsy mampaninona na dia hiara-manam-pahoriana amin'ny olon'Andriamanitra aza nefa ny fiainako dia ankasitrahan'Andriamanitra toy izay anna fifaliana vetivety miaraka amin'ny fahotana
zava-dehibe ny fananana an Jesosy. Raha tsy zany tsy nanaiky an'izany Paoly. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Halleluja, halleluja. Koa amin'izao andro fary amin'ny taona izao, dinio ny tenanao. Manana an Jesosy ve aho? Mpivavaka manana an Jesosy eo amin'ny fiainako ve aho? Za mpivavaka fotsiny any, sao dia efa tsy ato Jesosy. Zafady mafloatra ve zany? Fa marinana zany. Halleluja, halleluja. Re tombotsoa amin'ny fananana an Jesosy. Zay no jerentsika. Ahoana loatra moa izany? Inona ny tombotsoa amin'ny fananana azy? Dia raina tombo. Halleluja. Ao amin'ny bokyny Efesianina toko 2 ny 9 faha-1 koa tsaroa fa fahiny ianareo zay jentilisa araka ny nofo ka nolazainy voaforany tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora, fa tamin'izany andro zany dia tsy nanana ny Kristy ianareo, fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely sy vahiny tamin'ny fanekeny teny fikasana, ary da tsy manana fanantenana sady tsy manana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. 7:70 tsambokinantsika koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompo tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, natsangana teo ambony fanoren'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy ny fehizorindrindra ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempoly masina ho amin'ny tompo, ary ao aminy koa ianareo miaraka, ianareo ao aminy koa miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Tiako ambara, rehefa manana an Jesosy ianao dia tsy oloko azy tsony ianao. Halleluja. Misy tena amin'ny Baiboly, ianareo izy dia oloko azy noho ny fahotana. Oloko azy eo anatren'Andriamanitra tsika raha miaina ao anatin'ny fahotana. Oloko azy satria tsy manana ny Kristy, tsy manana an'Andriamanitra, tsy manana fanantenana. Fa rehefa manana an Jesosy ianao dia hanana an'Andriamanitra koa ianao, hanana fanantenana ianao, tsy oloko azy koa ianao, intsony ianao. Dia raina ny tombo, manana ny maizy ianao eo anaten'Andriamanitra ianao. Halleluja, halleluja. Ary mahafinaritra falazainy ten'Andriamanitra fa lasa mpiray fanjakana amin'ny olo-masina ianao, ankohonan'Andriamanitra ianao, naorona natsangana teo amin'ny fanorenany apôstôly sy ny mpaminany ianao, lasa fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy, tempolon'Andriamanitra. Manana ny maizy azy ianao. Za ty ve dia manana ny maizy azy, zange mahanitra, zange izao hoe, rehefa manana an Jesosy ianao, manana ny maizy azy ianao eo natren'Andriamanitra ianao. Ankonan'Andriamanitra ianao. Ho Jesosy milanja manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra mandehandeha eto anivon'ity zao tontolo izao ity. Alleluja. Raisinao tombotsoa ve zany mahazanak'Andriamanitra anao? Tonga zanak'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra. Na manao hoana ny toetra ty ivelany, fijeriny olona ty ivelany, lava sa fohy sa zao hoe zao ihany zavatra mahafaly aho, tonga zanak'Andriamanitra. Manana an Jesosy zanaka dia mpandovana sy mpiray lovany Kristy. Tianao ve zany lasa anabavy? Halleluja,
Halleloja! Andovan'Andriamanitra piray lova amin'i Jesosy. Zay rehetra an'Andriamanitra dia anao. Tahaka lazain'ilay reny zanakadala tamin'ilay zokiny, ianao dia teto amiko mandrakariva. Dia izao zay rehetra dia anao avokoa satria zanaka. Dia raina ny tompo. Halleloja! Aza manaiky atao tsinitsinina sy ambanina izany. Zange zanak'Andriamanitra. Halleloja! Faharoa manaraka izay amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko 5:12. Jaona voalohany toko 5:12. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana. Dia raina ny tompo. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Anao zany manana ilay tena fiainana. Ilay tena fiainana ambony sy tena tsara ianao rehefa manana an Jesosy monao anatinao. Halleloja! Ny olona dia mieritreritra fa ireny mandeha etseroa miraivo etseroa zany ny fiainana. Niara-ny sotro, niaraka nanao balina, niaraka nandihy, niarakaraka lasy vavy, miraivo fiainana olo manao fiainana. Pas de la vie. Tsy ny fiainana. Tsy ny fiainana. Tsy zany tena fiainana tokoa izany. Zay ngamba ilay lazainy ten'Andriamanitra fifaliana vetivety miaraka amin'ny fahotana. Fifaliana vetivety miafara amin'ny lozy. Tsy mahafa-po. Ialao zany. Tsy fiainana izany fa fitaky ny devoly. Be dia be ny olona asiany devoly solomaso verta hoy izy ty. Zay rehetra jereny to tsara. Misy olona nangalatrondrony dia nomely villa, io tsy manana villa tena maitso fa villa maimaina, dia farany ho faty ty, dia inona no atao? Dia allo izy asiako solomaso verta ity. Dia nasiny. Dia izao nijery amin'izay le ondry na villa maina na inona, dia izao nandrapaka ny inana, nandrapaka ny inona. Zay rehetra la hitany rehetra toa verta avokoa, maitsomaitso. Zany angeny olona misy fahajambana tahaka zany raha mbola tsy manana an Jesosy. Zay rehetra na dia zavatra ratsy azy, fiainam-betaveta, fiainana malotony zao tontolo izao, dia hitany fa tsara foana. Zao raha lasana bavy eo, handramoka izao fa tsara Jehovah. Mba handramo re zany manana an Jesosy zany. Oniratsika ao amin'izay misy an Jesosy no lanitra. Misy fahafahanao, tsy misy fanandevozanao. Halleloja! Matsapa ho afaka ianao. Tsy andevoziny toka, tsy andevoziny sigara, tsy andevoziny lainga, tsy voafatipato-javatra. Halleloja! Halleloja! Hafaka! Halleloja! Halleloja! Fiainana misy fanantenana. Rehefa mialetonao dia andovan'ny lanitra ianao. Tsy matahotra ny iona amin'Andriamanitra ianao. Hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Isokatra ho anao ny lanitra. Izao ny lalina sy famarinana ary fiaina. Tsy misy olona makana amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako Jesosy. Ianao rehefa mamoha ny varavaran'ny fonao an Jesosy manome toerana azy, ndray andro any dia izao voano anao koa ny varavaran'ny lanitra. Halleloja! Satria manana an Jesosy ianao. Halleloja! Halleloja! Andramoka izaho. Tsapanao zany. Ary ho azonao zany fiainana mandrakizay. Fiainana miaraka amin' Jesosy. Fiainana miaraka amin'Andriamanitra ray. Fiainana miaraka amin'Andriamanitra telo zay ray. Ray zanaka fanahy masina. Halleloja! Dia raina ny tompo. Fa telo manaraka izay. I Paoly apôstôly dia niteny tahaka izao. Voombo miaraka amin'ny Kristy dia amin'ny azo fijaliana aho.
fa ankehitriny tsy zatsolo no velona fa Kristy no velona tanaty. Lehilahy sany laza fa izao manana ny Kristy velona ao anatiny izy, fahatsapana zany. Halleloja, halleloja. Mivavaka amin'Andriamanitra ary maniry raha maniry ho tonga fahatsapako, ho tonga fahatsapanao, ho tonga fahatsapany tsirairay avy amintsika izany. Za dia manana ny Kristy velona tanatiko. Halleloja, halleloja. Mahafinaritra zay. Tsy kankana, marina fa misy kankana indray velona ao anaty eo. Misy biby mipetraka ao, mila mamono kankana, fa tsy agnatin'ny fonao akory zany, tsy ao amin'ny fanahinao. Sao dia hoe kankana no velona tanaty. Tsy zavatra hafa anao ko velona ao anatinao, tsy ny te angalatra na devoly ny velona ao anatinao, fa Kristy velona ao anatinao. Halleluja, halleluja. Ahoana moa izany? Na ahoana tokoa io lehilahy io? Hitatsika sy vakiana amin'ny Baiboly ny fiainan'ny Paoly talohany nandraisana an' Jesosy, fa efa mpivavaka izy araka ny lazaina teo, saingy mbola mpanao blasfémie, mpapahory, mpampijano, mpanenjika, lohany mpanota, velona tamin'ny lolom-po sy ny fialona, hala ny fankahala. Raha lahatra ny mpanota dia izy ny lohany, nefa dia olona mpivavaka, fariseo, mpampianatra fivavahana, nianatra lalàna izy, mahay an'izany. Fa izao satria tsy manana ny Jesosy izy, lasa nanota teo nantenany. O Jesosy, Saul, Saul, nahoana ny manenjika ahy ianao? Mpivavaka manenjika mpivavaka, nanenjika ny fiangonana Andriamanitra. Zany ny fiainana. Fa izao, fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy tamin'ny lalina tao hoe mahitsy tany Damaskosy izy, nanapa-kevitra nino an' Jesosy, nihiratra saina. Ay Jesosy Kristy, ey Jesosy no Kristy. Nanomboka teo izy, nanolo tena ho an' Jesosy, nandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny tenany manokana, afandray ny fiainany. Halleloja. Tena hita fa niova izy. Paul raflahy ty mpanompon'Andriamanitra, lasa Paul rahalahy. Halleluja, halleluja. Nanaiky natao batisy, niala teo izy, dia lasa nandeha niditra tao amin'ny sinagoga, ary dia nitory nanambara fa Jesosy ny Kristy, niatrehany fanenjehana. Ary tsy maintsy nandositra nankany Jerosalema. Ary rehefa tonga tany Jerosalema, marika fa niova izy, dia tsy nankany ampisorona be tsony, fa tonga dia nandeha niaraka tamin'ny mpianatra. Ary na ireto mpianatra ireto azy dia gaga, satria i Saoly andeha hisambotra antsika indray nandosindosirana, fa i Barnabasy nagnambava taminy niovandy. Hita fa tena olona niova izy, tsy mpanao blasfémie intsony, tsy nampahory kristianina intsony, tsy manenjika intsony, fa nanana fiainana mahafinaritra. Ireo olom-boa vonjy indray nitiny, ry zanak'Andriamanitra, mpino indray izay halany teo aloha lasa tiny. Halleluja, halleluja, halleluja. Tanteraka ilay hira hoe hatrizay nazoko an' Jesosy. Japanao izany, randroany ianao manomboka mandray an' Jesosy, dia ho hitanao tokoa fa hatramin'izay andraisanao azy fiainana hafa. Tsy tianao tsy olona namany ratsy teo aloha, reny mpisorona benao, nampirisika anao anao ratsy, tsy tianao tsy olona zany, fa mahafinaritra anao dia reto raha lasiana bavy eo amin'i Jesosy ity. Ino indray ny namanao, Baiboly indray ny tianao,
Tranon'Andriamanitra ny ray ny tianao, ny mitoriteny ray ny tianao. Te hijoro vavolombelona, te hijoro vavolombelona, te hijoro vavolombelona. Halleloja. Misira milaza manao hatrizay nonena ny Jesosy zay. Ny fiainako taloha dia ambony ambany rey, zavatra kely foana dia efa mampisafoaka. Voaroka nefa ilay satana ela ny sambony filazantsara, iny mitondra ahy. Mety zany tokoa ny fiainanao ho amboarin' Jesosy raha raisinao Jesosy androany. Fiainana ambony ambany, mora taitra, teny kely dia efa mampisafoka, manahirana mihitsy ny miara-monina aminao. Tantandremana be foana, tantandremana be foana. Ovan'i Jesosy ianao. Halleloja. Olom-baovao. Halleloja. Halleloja. Nanokatra fivoriana tany amin'ny tanàna kely anankiray izay. Nafinaritra zany fitoriana filazantsara zany fa be dia be ny olona nanatrika izany. Maro koa ny olona nanolo tena. Sotron'Andriamanitra fa nisy vokatra izany. Halleloja. Tao anatin'izany misy zazalahy kely anankiray atao hoe Ben. Zay zany sironao any. Ben. Tsy haiko maha-Ben azy. Mbola tanora izy. Naraha izy io, misy devoly. Ampahoriany devoly ary tsy mahita tory raha tsy amin'ny telo maraina. Zay ny fiainana. Fa mahi. Ary kota izay, mpisotro toka, mpifoka jamala, tena ratsy ny fiainana. Efa tsy hitany mpitandro filaminana, misy gendarme, misy poste gendarme eo. Tsy hitany zareo tsy natao. Ny président fokotany efa niala amiditra n'ity zazalahy ity. Tena zay ngamba nahasirinao hoe Ben. Ratsy izy zany. Sotron'Andriamanitra fa nanatony izy ivavahana. Arivany niany izy dia efa nahita tory, niala del devoly, sitrany izy. Halleloja. Joro vavolombelony ampitsony iny. Ary izy manao hoe zady anaraka an' Jesosy, anaraka an' Jesosy ato amin'ny Jesosy mamonjy, fa mety amiko ty fiangonana ity. Sotran'Andriamanitra fa niova ny fiainana. Lasa bainina vaovao. Rodelisy ny teny anarany, lasa rodelisy vaovao. Am Jesosy mamonjy mandraky ty androany. Nandray an' Jesosy izy. Halleloja. Sady mba misy bainina koa eto. Hain Jesosy manovanao. Halleloja. Halleloja. Dia raina ny tompo. Zany. Hoy Paoly manao hoe Kristy no velona tanàna. Tsy zatsony no velona, fa Kristy no velona tanàna. Jesosy no velona ao anatinao. Ity Paoly tiraka ilay lasa mpitory filazantsara na mpampandroso asan'Andriamanitra. Ilay tsy nahasoa ny fiangonana telo mpanenjika ny fiangonana, lasa nahasoa ny fiangonana, nampandroso ny fiangonana, nanitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy tia olo-masina izany Paoly zany, fa izy ndray dia lasa nanentana ny fiangonana rehetra tany amin'ny toerana ny sokafany anao famoriam-bola dia hoentina hiantrana ny olo-masina ny Jerusalema. Ianao le tsy nahasoa teo aloha, tsy nahasoa ny ankonanao, no ianao mamo, no ianao adala, no ianao maditra, tsy nahasoa ny ray aman-dreny, dia izao ho lasa mahasoa ianao satria le Jesosy be fa soavanao anatinao. Ho lasa fitahina indray. Halleloja. Halleloja. Nandalo fahoriana maro izany Paoly zany. Nefa dia no izy manana an' Jesosy, tena hafa ihany manana an' Jesosy. Nalefa tao an-tranomaizina izy Paoly Silasy, izy Paoly Silasy ndray andro, nefa tonga tao izy mbola nafaka navavaka sy ny deran'Andriamanitra. Hery mandrahoana mo no Jesosy ao anatiny mahatonga izany. Halleloja. 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 Lela be fitiavana izy. Amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo, zao izy faly indrindra
ary faly indrindra ho izy na dia izaho dia faly andany solanina ho anareo na dia tsy araka azafady dia tsy araka ny fitombon'ny fitiavako anareo azy ny azafady na dia tsy araka ny fitombon'ny fitiavako anareo aza ny fia fijeriny tsy azoko tsenjery tsara ilay andininy fa jery andao vaketsika azafady fa efa matahotahotra sao dia mihoatra ny fotoana toko fa Korintana faharoa toko fa 12 andininy faloha ary zaho dia faly indrindra andany solanina ho anareo na dia araka ny fitombony fitiavako anareo azy no fiainany fitiavanareo mafinaritra nge olona tahaka an'izany be fitiavana halleloja ireto olona ireto dia tena tiana ary ny tombo mihitsy ny fitiavana izy ireo azy nefa dia izao ny fitiavan'ny Paoly azy ireo nefa arakaraka izany no niena ny fitiavana izy ireo any Paoly nefa dia izao izy mbola faly andany solanina ho anareo za mbola vonina karakara anareo mbola vonina anotona ny aiko anareo fa mihitsy ilay olo manana an Jesosy ity olona ity dia karakaraina ity olona ity dia asiny soa ity olona ity dia nitiavina nefa dia izao lasa tsy tia azy fa mihitsy amin'ny Efesiana toko fahatelo andininy folo dia andininy fafito ambin'ny folo dia hoy Paoly amin'izany mba hitoerany Kristy amponareo amin'ny finoana ka amaka sy orina mafy ao amin'ny fitiavana ianareo rehefa Jesosy toetra ao anatinao mitombo azafady mamaka sy miorina mafy amin'ny fitiavana ianao indraindray ty fitiavana ty andalovana fizahn-toetra misy tena ho any hoe izahana toetra ny fitiavana ny fizahn-toetra misy ny fizahn-toetra ny finoana tena mino marina ve ty olona ity lohampandalovana saika raha mandalo an'izao ve izy mbola hivavaka ve mbola atoka ve izy mbola nompoa izy fizahn-toetra ny finoana indraindray miseho amin'ny alalan'ny vavaka mivavaka ao amin'ny zavatra anankiray ianao tsy mety mivaly mivavaka ao amin'ny zavatra anankiray tsy mety mivaly dia izao zana toetra ny finoanao mbola ino ve izy ataiza reny inony ahy raha olona tena mino ianao to mivavaka mivavaka mandra-pandresy dia raina ny tompo halleloja tahaka izany koa ny fitiavana be dia be milaza fa manam-pitiavana indraindray nefa sedraina zany fitiavanao zany indraindray ilay olona tena nitiavinao tokoa mitsangana ho fahavalinao indraindray ahoana reny no ataonao tsy anisoany intsony aho tsy teko tsony tsy mahita rirany amiko mihitsy iny aizy ve dia nyvaliny ratsy indray le soa zay nataony tamiko sarotra ike zany fa rehefa manana an Jesosy ianao vitanao foana izany halleloja dia raina ny tompo vitanao foana izany ary hoy Paoly amin'ny andina anankiray aza-ketraka amin'ny fanaovan-tsony fa ny fotoan'andro andraisanareo raha tsy reraka ianareo misy tokoa zavatra mety hanaketraka anao amin'ny fanaovan-tsony ary anisan'izany le asiana sonra iny manisy ratsy anao aza-ketraka manova sofony aseho fa manana an Jesosy ianao le Jesosy nanao soa nandentenanao soa halleloja misy tanàna efa nandroaka azy mialay eto aminay ianao
dia iny izy manaraka mbola tonga tao ihany nanasitrana marary be dia be izy tsy ity dia za dia andeha nisoa azy dia tsy mbola nanao ihany izy ary rehefa veo dia zao be dia be ny sitrana nino azy ireo. Halleluja, halleluja, halleluja. Zava-miafina lehibe nge zany faranita ho Jesosy milaza manao hoe tsy mahay manao na inona na inona ianareo raha tsy misy ahy. Zany be hoe tsy mahay mahandro tsony, tsy mahay manao gâteau, tsy mahay mitondra tomobile tsony ve mitily zena zany. Mety mbola hoenao zany na tsisy an Jesosy azy ianao be dia be nge tsisy an Jesosy mandeha manao adalàna azy mahay mitondra tomobile tsy accident iny andala. Fa misy zavatra tsy hainao, misy sitrapon'Andriamanitra tsy ho vitanao, tsy anan-kery avitan'izany ianao raha tsy manana an Jesosy. Halleluja. Honiratsika manao hoe Jesosy ny fanalahidiny. Halleluja. Jesosy ny fanalahidiny fiainana mahafinaritra, Jesosy ny fanalahidiny fahasambarana maharitra, Jesosy no fanalahidiny fifaliana. Halleluja. Afaka mifaly foana ianao na dia atao hoe mandalo zava-tsarotra misy telo mifalia na dia mifahoriana azy. Tsy hain'olona tsy manana an Jesosy zany, fa ianao raha manana an Jesosy dia afaka nifaly aderan'Andriamanitra, ahisaotran'Andriamanitra foana. Zava-miafina lehibe zany. Halleluja, halleluja. Hoy Paul manao hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy le mampahery ahy. Misy Jesosy agnatinao mampahery ianao, mampahery ianao. Na zavatra tsy tokony vitanao aza dia lasa vitanao satria hoy ny olona manao hoe aza manao ianao ndray ve dia anao azany, anao zao anao ndray ve dia vitanao satria Jesosy mampahery anao, anao sitrapon'Andriamanitra. Oa misy iratsika moa te hamela heloka ve ianao nefa tsy hainao hatr'izao ny fanalahidy dia Jesosy. Halleluja. Ireo zay tsy mahay mamela heloka io, ny fanalahidy dia Jesosy. Halleluja, halleluja. Misy anabavy anankiray mivady ny olona nitsakitsaka azy, tsy rary mihitsy fa niteraka amin'ny olona rivady. Tena tsy pastero, tena tsy haiko tsony mamela ny helony, tena tsy haiko tsony mity azy, tena tsy haiko tsony. Mafy tokoa zany, nefa misy olona mahavitan'izany. Ila Jesosy ao anatinao nge mahavitan'izany. Ianao nge le nanitsakitsaka azy teo aloha fa ianao kosa novonjeny ianao. Halleluja, halleluja. Mihoatra lavitra noho ny nataony zany azy nataony. Vavaka izy manao hoe ray eo mamelany elo fa tsy fantany zay atao. Le Jesosy zay nametaka ny sofiny Malko teo izay latsika teo, i Malko mpanompony mpisorona be, naman'izy ireo andeha sambotra ny Jesosy, mety nitondra sabatra mihitsy azy dia andeha sambotra ny Jesosy. Fa izao rehefa nasiny Petera ny sofiny latsika teo dia nalainy Jesosy ny ray napetany teo. Ampidira amin'ny tragnony sabatra ao. Io lay Jesosy miditra ao anatiny. Tsy Jesosy lay saropiaro ny tempoly nakakotopi namely nandrava ny mpivarotra sy tahaka izay ihany Jesosy, fa ilay Jesosy mamaly soa amin'ny ratsy. Jesosy mahamonjy, te hamonjy ny mpanota. Halleluja. Rehefa nananao zany mahay zavatra rehetra, malala etya, malala sandatra, malala olona, malala voka, malala anambe sy hiatra tsy fisina, mahay zavatra rehetra ao am Jesosy le mampahery. Halleluja. Porofo manana an Jesosy ianao. Rehefa manana an Jesosy dia manana ny fanamasy. Jesosy mitoetra ao anatinao amin'ny alalan'ny fanamasy.
Haleluya, 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 haleluya. Hoy palasalam ianao no azoko mitsarapaka ary mamely ny fahavaloko. Ny herinao Andriamanitra mampisikina hery azy, Jesosy mampahery azy. Ho vitanao zany raha lasy anabavy ao. Tsy no ny herinao maha-olombelona anao fa izao herin'i Jesosy Kristy izay ao anatinao. Satria nomena rehefa nandray azy ianao nomena hery ho tonga zanaka. Haleluya. Tsy amora ngezao fiainana izao hoe hafa ihany manana an Jesosy, hafa ihany manana an Jesosy. Tahaka ny mpianatra hafa ihany manana an Jesosy. Tao anatin'ny sambokely nanonja ny ranomasina, nanonja nisy rivotra mahery, dia hoy tsy mampaninona anao fa izao fatesana izao. Tsangana Jesosy dia naninona teny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, nitsahatra ny zavatra rehetra. Hafa ihany manana an Jesosy. Tsy hoe rehefa manana an Jesosy dia tsy hisy ady, tsy hoe rehefa manana an Jesosy lamina foana ny fiainana vao maika hisy ady atrenao. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehova mamonjy azy amin'izany rehetra izany. Fa manana an Jesosy ao anatin'ny sambokelinao ianao, rehefa mivavaka ianao dia hitsangana Jesosy, ampitsahatra izany. Haleluya. Fa misy tantaran'olona anankiroa, samy mpiatsambo reto, niasa tao amin'ny sambo lehibe anankiray, samy manana ny toerana misy azy. Ny anankiray dia kristianina, matetika mitory an Jesosy amin'ny namana io izy, fa izao tsy ahoana ilay namana. Jesosinao, Jesosinao, Jesosinao. Ndray andro dia izao misy tafiditra tena etsika mihitsy ny ranomasy, tena nanonja, tena nanondra, mila ho vaky ny sambo. Samby amin'ny kabiny asana izy ireo. Dia iny lay tsy manana an Jesosy ilay nama, dia le mpangadroady dia tonga izy. Ahoana ny atao hoe, ahoana ny atao, ahoana ny atao, matytsika, matytsika. Jerevany tsy taitra ilay rahalahy iny, apetraka amin'ny tompo io hoe, apetraka amin'ny Jesosy io hoe, sady mihira mitalapitro izy, manao hira fiderana. Ary ianao rangato tsy taitra mihitsy, olo jiaby miemponempona zao apetraka amin'ny Jesosy io. Gaga ity, gaga. Tsy Jesosinao ihany manomboka izao, fa Jesosy koa. Haleluya, haleluya. Mahafangezao fiainana izao hoe misy tafiditra fidim-piainana miakatra, olana izao zavatra eninao, avy ary vaovao mampalahelo, vaovao ratsy. Zao ndray ny zava-misy tsy olona manatona anao, tsy hitondra vahaolana, tsy hitondra fitahina, fa ndray hitondra problème. Zay taisambola ianao anefa tsisy vola, sy ny sisa. Zao raha lasy anabavy eo, hafa ihany manana an Jesosy. Tsy amoy foy ianao. Haleluya. Tsy ho reraka anao kivy ianao, fa manana izay hitokinao. Jesosy le miasa mahery ao anatinao. Haleluya, haleluya. Ary Jesosy tsy amelanao irery izy, tsy amelanao irery izy, anampy anao izy amin'ny adinao rehetra, na mifakapanay andavo anao, na zavatra kendreny devola aminona anao. Jesosy anampy anao, tsy amela ho rery izy oniratsika. Izy reny mba vonina andray an Jesosy ahoany, araka lazain'ny président, anolotra ny fiainana ho an Jesosy ndray, hanavao ny fanoloran-tenanao ianao amin'izao andro zao kaiky krismasy zao, amin'izao andro ataosika hoe farany taona izao. Ataovy azo antoka fa raha miala eto ianao, miaraka amin'ny Jesosy ianao, tsy manday rery ianao. Haleluya. Tsy poakaty fa manana an Jesosy le mpanjaka anao, le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra mahery io anatinao io, ilay mahagaga io, ilay andrian'ny fiadanana io. Izy le niantso manao hoe mankalesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatra sy mavesa tentana, fa izaho ny anome anareo fitsara.
ilay afaka manovany rano tonga divay, manovany zava-misy eo amin'ny fiainanao. Asao amin'ny tokantragnonao tahaka ny nataon'ilay lehilahy rehefa nao fampakaram-bady izy dia nasainy tao Jesosy. Ka izay olana nisy tao dia novahany Jesosy. Ka raha ianao manana an Jesosy, marina fa hoisy ny olana fa Jesosy tsy tazam-potsiny ihany. Hanori-hevitra ny olo-tsainanao izy, satria mpanolo-tsaina izy, ampiasa ny heriny izy. Halleloja, halleloja. Iza reny mba mangetaeta izany androany, ary tapa-kevitra fa andray an Jesosy tompony. Halleloja, halleloja. Afoizindray ny devoly ny fahotana rehetra ibebao zany, meo an Jesosy ny fonao androany. Izy no ampandrosoa ao anatinao, hitondra ny fiainanao, ho mpamily ny fiainanao, ho soafaila ny fiainanao. Tsy mpamily adaladala io, fa mpamily zay tena azo anto. Tsy tahaka ny mpamily misorotoka mamitoka, tsy mikontrôly amin'ny toerana zay ilay nalavaky atraikiny any, fa Jesosy hitondranao miadana, hitandrinanao tsara izy. Marina fa tsy mora ny lalan-danitra, fa hainy Jesosy foana mahatonga anao tafita any an-danitra. Halleloja. Izy ve nomenao mpamily ny fiainanao androany. Halleloja, halleloja. Ataontsika ilay hira kely teo alohan'ny vavantsika. Havia ry Jesosy io, monena tanatiko. Enina fitopolo amby zato. Ataontsika eo am-pitsanganana izany. Ataovy amin'ny fanamivavaka, averintsika intelo. Ataovy tono mivavaka ianao. Tong tananao raha mety ianao, azonao atao aza-kipino masonao, atao tahaka ny vavaka ianao. Halleluja, avia re Jesosy.